Fa ny alado avy kosa no anatanterahana ny andiany faefatra amin'ny azakazaka ho fiaraha-mientan'ny vehivavy na ny course pour la solidarité féminine karakarain'ny fikambanana atleta efa niatrika ny lalao olimpika izay mivondrona ao anatin'ny Amao ity fifaninanana azakazaka ity. Azakazaka mirefy 5,400 kilometatra eo no ifaninanana izay iainga eny amin'ny kianjana Larby ary ifarana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho an'ny faninanana izay karakarain'ny Amao ho an'ny course pour la solidarité féminine. Hatreto dia ekipa manodidina ny 50 nefa nisoratra anarana vonin-kifaninana. Mizara telo ny firafitry ny ekipa mifaninana. Ny voalohany dia natokana ho an'ny vehivavy fotsiny izay misy mpiazakazaka 10 ny ekipa iray. Ny faharoa dia ny ekipa lehilahy izay misy mpiazakazaka 10 ihany koa ary ny fahatelo farany dia ny ekipa ifangaroan'ny lehilahy sy vehivavy na ny mixte ka lehilahy 5 ary vehivavy 5. Tamin'ity directeur ity zany dia efa tena nifanantona tamin'ny commissariat central za mba ahafahana manatsara an'izay lafin'ny sécurité izay ary dia tena izy zany ary irindra tsara ny amin'ny lafin'ny sécurité amin'ity taona. Ny fepetra tokony ho raisin'ny mpanday anjara dia ilay tsy mahazo mitondra ny fiarany eny am-pandehanana zany na manaraka faran'ny mpiazakazaka na le maka ny mpiazakazaka fa efa misy fiara zany voatokana amin'izay lafiny anankiray izay. Isan'ny mampiavaka ity andiany faefatra ity ny fandraisana anjara n'ireo mpanakanto amin'ny azakazaka sy ny fitaran'ny faninanana amin'ny taranja basketball lalaovin'olona telo na ny basket 3-3. Ho an'ny taranja basketball lalaovin'olona telo ity dia efa misy ekipa 5 no nisoratra anarana.